raha ny makasika ny olana eo anivon'ny orinasa jirama indray no asiteny dia betsaka ireo mpiasan'ny jirama no mahazo fandrahonana ara-moraly amin'izao fotoana izao. Terena hiasa araka izany ireto mpiasa ireto raha toko moa ka tsy nahatanteraka ny fitokonana ny tanterahany ireo mpiasa tamin'ny andron'ny omaly torak'izay ihany koa ny androany satria dia nisy hatrany ny mpitandro ny filaminana nanakana izay fihetsiketsehana izay. Terena hiasa izay no nambaran'ireo mpiasan'ny jirama manatanteraka fitokonana. Misy ihany ireo toerana fandoavam-bola mbola misokatra toy ny any Ambatonakanga. Misy ny fanerena ireo mpiasa tsy hanatanteraka fitokonana amin'ny alalan'ny fandefasan'ny email amin'ny filazana ny tsy fanavaozana ny fifanarahana raha toa ka tsy miasa, ny fanapahana ny faneraserahana ara-telefona ho an'ireo manana flotte sy ny fanapahana ny codification. Ny fandrahonana zany amin'izao dia zavatra be dia be no atao. Voalohany oroorona ny mpiasa tsy maintsy miasa. Tsy maintsy miasa dia atao forcine mandeha mission, atao forcine miasa. Zany amin'ny problème tsy renovelena ny contrat anareo raha mbola manaraka ny grève ianareo. Tapahana ny codification anareo cadre. Ianareo izay mbola mandeha amin'ny grève io flotte-nareo miantona dolidoly. Zany le harcèlement moral zany. Ka normal ihany aloha zany satria ny tena fantatray aloha amin'izao fotoana izao le DG mihitsy ange no miteny hoe zany terena nanao symbionne. Nanomboka omaly no nosakanan'ny Moreg tsiditra ny fibe fitantanany jirama Ambohijatovo ireo mpiasan'ny jirama mitokona. Raha mbola tafiditra ihany izy ireo omaly dia tsy afaka niditra tanteraka izy ireo androany fa nijanona teo ivelan'ny orinasa. Antony anakanana azy ireo ny fisian'ilay bomba hita teny an-toerana izay voarakitra ao anatin'ny taratasy nataon'ny tale jeneralin'ny orinasa. Dia zavatra mampalahelo mitranga eto amin'ny jirama aloha amin'izao satria ny lalàna zany ao anatin'ny code de travail dia milaza tsara mihitsy ny hoe ao anatin'ny toeram-piasana no hanaovana ny fitokonana. Voajanay izay tao anatin'ny ray volana nanaovana ny fitokonana. Tsy nisy zavatra simba tao anaty toeram-piasana, tsisy korotana tao fa nilamina tsara. Dia nomeny alalana izay hitokona eto Ambohijatovo. Dia tao anatin'izay fotoan'izay nisy le détonateur iny angamba hitanareo tao. Iny détonateur iny tsy avy aty aminay ary nangatanay hoe ataovy ny enquête-ny fa zava-doza iny raha manimba ohatran'io. Dia ny problème tsy namoaka an'le izy. Dia ny zavatra misy ataony alibi zany ao anatin'le hoe noho ny fisian'iny détonateur iny dia tsy azonareo anaovanareo fitokonana eo. Nanambara ireto mpiasan'ny jirama ireto fa fandaniam-bola ho an'ny orinasa jirama ny fanakaramana ireto mpitandro ny filaminana ireto satria dia 2 alariary isaky ny mpitandro ny filaminana nomena azy ireto miampy solika 50 litatra isan'andro. Manamafy hatrany ireo mpiasan'ny jirama mitokona fa tsy mahavahaolana ny tale jeneraly ary ao anatin'ny feno lalàn'ny asa ny fanatanterahana izy ireo ny fitokonana ao anatin'ny toeram-piasana.